satria fa teto zany andriamatao andrinirina rajoelina de hiverinagny zany zahay io zany fiveregnany mamono olona ny zandarony io zany fiveregnana to io firy andro moa nampisy zandaro agny tsy fa misy ambolany maromaro zay de androany zay hisy olona hanao malaso lainga zany tena mandaika zay nilaza hoe malaso io olo io fa olona ikambana ao mazoto ka tsy misy ny manjaka vahoaka amizao raha natao tao benetsy zao satria tena fagnitsakitsahana ny manjaka vahoaka zao zavatra tao ao zao zandaro tsy haiko polisy tsy haiko miaramila fa tsy tokony hanao ohatran'izany zany reo olona reo fa raha tena trano filaminana izy ho tandromany tsara ny finaminany fa amizao ane tena faty olona zao tsy misy filaminana tandromana zao niany ary miteny ny ray amin'io olo an-tanànareo hoe na ho taperinareo zahay aby eto zahay manohitry manompo tandrazanay toy tsy ho trandrahana misakana zay olona hitrandraka azy io hoe misakana zany zahay cellule de crise du Madagascar misankana zay olona hitrandraka fa sy mahita ny mahagaga anay tsy ty avao ny fitrandrahana ao ny mika ao ny labradorite grafity koa trandrahana amy farity ampanihiny safira mandavaka an'io eran'ny tany io misy gaza nefa ao tsika manao hoe aza aripaka ny ala amity charbon ty fao io gazy io tsy trandrahana ary amireo fitrandrahana reo tsy nisy vahoaky nitondra pancarte hoe ajanono fitrandrahana grafity io fitrandrahana mika labradorite io fa navela fa maninona ty bazy ty sy QMM sy any ambanjy any mampitaraina an'le olo satria misy fiantraikiny am'le fiainam-bahoaka ty ireo fitrandrahany reo tsy vitany manimba ala sy ny tontolo ihinana biby sy ny hazo sy ny tany fa manimba an'le olombelo manoloana ny tsindry manoloana ny raha matahora miatra aminy laha tokana ihany koa ny ainako mila mitandritandrina tsara fa zany ve porofo manambara fa misy mila ataotsika hoe demokrasia zany demokrasia zany de mampanjaka ny ataotsika hoe hevitry n'ilay hoe fitondrana vahoaka sahan'ny vahoaka ary hoan'ny vahoaka zany hoe avy amin'ny vahoaka izy io hoan'ny vahoaka de natao hitondrana n'ilay vahoaka zany ny ataotsika hoe demokrasia misy ve averiko foana zay ny transparency moa de efa miteny hoe mialaina tanteraka zany demokrasia zany maro amitsika ihany koa nefa miteny efa maty tanteraka zany efa tsy misy intsony zany demokrasia zany eto Madagasikara didy jadona fitondrana jadona ny misy eto misy eo amin'ny endriny samy hafa zany zany hoe fitondrana jadona izany fiarovana ny seza fatahorana n'ilay fahefana kely ananana ny fahefana ananana no antony erosoana am'zany jadona zany tsy misy intsony zany ataotsika hoe fahaizana mijery ny vahoaka ny fidy sy nametraka anao teo amin'ny toeranao izay mazava ho azy amin'ny maha andro iraisampirenena ho an'ny demokrasia amin'ity androany ity ny demokrasia zay tsy voafetra araky nefa nazava itsika teo tsy voafetra amin'ny fifidianana fotsiny ihany zany ataotsika hoe demokrasia zany fa ny demokrasia dia fandraisana anjara ho an'ny olo-pirenena tsirairay avy fandraisana anjara amin'ny fomba rehetra amin'ny fiainam-pirenena zay amin'ny ankapobeny ny demokrasia misy an'izany demokrasia zany ve eto amitsika raha izany zava-misy zany no resahany efa afaka mandray antso sika am'izao fotoana zao fa misy manandrana miditra misy ve izany ataotsika hoe fifampiresahana izany amin'ny fitondrana sy ny fitantanana ny firenena misy ve zany ataotsika hoe fifanoroana hevitra zay antom-pisiny ny demokrasia zany raisitsika ny antso miaraba tompoko efa tafiditra anao eny tompoko
lasa ndray izy teo raha antso manaraka miaraba tompoko efa tafiditra anao lasa misy ve ary hita taratra ve zany demokrasia zany raisitsika aloha ny antso miaraba tompoko efa tafiditra anao lasa ndray izy a antso manaraka miaraba tompoko salama gaeta miarabanareo defa te tamataviany toa masina io zany dafa dinigna amizao zany sisy demokrasia satria sy mampisy demokrasia zany defa zao teneny amizao sisy mangarahara zany amizao ary zay ne tena mampalahelo tanareo zao rafa mandefa vaovao zao tena base toliara zao miteny gnany zao fa hoe sisy fandraisany zany le olo maty tany voatiky teo regny le olo vo nahazo fitsarany tany komitsela teo regny kanefa miteny koa zao ne tsy miantony vaovao tsy miantony fa hoe tena misy fandraisany baziny toliara le raha zay zao defa sisy hoe demokrasia sisy mangarahara afa ny teneniny vaovao sanany afa ny teneniny vaovao sanany tena mampalahelo misy zany gasy sisy demokrasia zany amizao misaotra tompo makasitraka ny avy any atoloa Tomasina zavatra izay ilay mifamafao be any ary re tamin'ireny no antony nanehoana hevitra fa lasan'ny fitondrana naneho amin'ny fitondrana indray zao no ataotsika hoe mipetraka eo amin'izany toeran'ny mpanohatra zany miaraba tompoko efa tafiditra anao eny tompoko anao nareo dia ahoana ny fandehana efa tafiditra avy atetiliara ty a eny tompoko mantonga saina avy atetiliara mandeha kevitra kely ty mikasiky le vato be ary amin'ny lala mikodana tsy olona mihitsy manao an'io Janahary manao an'io ary io vato be nakopanjeo vohitsy io mahatonga an'io vato efa ho avy izy io zao efa ho avy tsy ho ela zany ny fandehany zay ny avy atetiliara zay makasitraka ny avy any Toliary amin'izay faneho-kevitra sy fanampina fanazavana izay a miandra ny antso manaraka sika efa tafiditra mbola tsy tafiditra izy teo eny tompoko efa tafiditra anao te ahoana fandehany avy atetiliara eny tompoko miarabany communication cultive rehetra miarabanao ihany koa mikasiky base toliara ty manao korimasa na voatitre raha président satria raha toy basa io fanavily tanàna itoliara toy sa fampitondràna mierina zapa toy zay mba agnontanianay zay aty moa tsy raha olona mahitsy loatsy satria koa olo tsy firy tsy vidirana mitany tegna koa zao agnandesa zandaro an-tegna lafa tsy amian-tegna zay lay misaotra tompoko makasitraka anao ary fanontaniana goavany zany a ny taninao rehefa tsy omenao de zay na hitondrana mpitandro filaminana izy izy fanontaniana mipetraka ny azy hoe ahoana marina ty zavatra misy a iainantsika ity ahoana marina ty demokrasia ary zany moa no resakytsika eto a ahitana taratra n'izany demokrasia zany ve raha izany fitarainana sy ny zavatra misy iainantsika eny fotony eny izany satria de isika eny fotony ny tena mahita ny zavatra mitranga miaraba tompoko eny tompoko de ahoana mifandehany ty analalava mba hiditra amin'ny Cool FM efa izy indrindra efa tafiditra anisan'ny manaraka ty fandarana ty nafy de nafy efa tafiditra anao eny tovetrany ary mifaneho-kevitra zany le demokrasia zany le lohategna tsy misy eto Madagasikara tsy misy satria rehefa vorivory le olo tonga de efa miaramila ihany takisa io misy ary raha tsapanay aloha raha ohatra ry parailovista mialatsiny raha ohatra magnarana parailovista ro raha tsirika zany misy loha io efa niongana io fa izy ty izety zay raha misy zay na sahirana ty zay misaotra tompoko makasitraka ny avy any Tala naneho ny heviny mitondra fanampanazavana ihany koa mahakasika an'izany fomba fijeriny sy ny zavatra misy any anivo fiarahamonina mahakasika an'izany ataontsika hoe demokrasia zany satria azadino hafa ny androany andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia ny demokrasia zay fantatra ozy izy ny transparency internationale initiative Madagasikara fa efa miala aina
mialaina tanteraka ny demokrasia eto amintsika raha ny fomba fijery indray a efa maty tanteraka zany demokrasia zany satria de na iza maneho hevitra na iza mikasa ataontsika hoe anoro hevitra amin'ny tsy mety amin'ny famotehana ny firenena amin'ny fampahantrana ny vahoaka malagasy amin'ny fandanindanimpona ny volam-panjakana sy ny sisa ao anatin'izay de ho raisina fahavalo avy hatrany misy ve raha izany a izany demokrasia izany raisitsika eny tsy manaraka miaraba tompoko Basary tompo salama tsara amin'ny resaka demokrasia raha amina sy voahaja demokrasia ny safidym-bahoaka sy tsisy alaitena tsisy grenady andagnibo ampisin'izay asy andagnibo iza no amin'ny oezonao hevitranao amin'izany tsisy alahelo demokrasia tsisy tsisy ko aminazy marina zakababitaka hoe tsisy demokrasia ia tsisy maolo fa tsika aby nareo zao fo izy fo mitondra zany de magnano bolana na hoe antibavy lafo mandrorona zany toko mandino zay gadohony antsika atia atia Tomasy bebe Bazary loma mankasitraka ny bebe Bazary Tomasina mino ohatrany efa lasany inona le fitantanana an'le tsena be ao am'izao fotoana zao a lasy moa fa ho ampitaina amitsika eto ihany makasika izay a misy vaovao any Tomasina any makasika an'izy io ny demokrasia amin'ny ankapobeny izay moa zany fanehoan-kevitra par rapport amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana zao a miaina ao anatin'izany tahotra sy tebiteby zany ny vahoaka malagasy miaina ao anatin'izany ataontsika hoe tsindry sy raha matahora izany a ny vahoaka malagasy ka na inona fitarainana na hatramin'ny fitakinana izy io isitraka izay tokony hositrahany ao anatin'ilay izy ary a hiarany izany tsindry sy ny raha matahora izany miaro ny taniny miaro ny kolotsainy miaro ny fiainany sy ny fiariny mitsinjo ny taranany any aoriana ireo ao anatin'ny fikambanana mazoto any atsimo nosy inona ny tena zavatra misy marina ireny ny hitatsika ireny ny filazana fa eo zao de tsy ny andrela fa nolazaina indray fa nisy fakanan-kery ny tany atoerana izany ve ny ataontsika hoe tombotsoa ho an'ny olona rehetra izany ve ny fikatsahana tombotsoa ho an'ny mpiray-tanindrazana raisitsika eny tsy manaraka miaraba tompoko eny tompoko efa tafiditra ianao relisa avaty toliara zao lay eny tompoko ny demokrasia moa amintany anareo ao ny demokrasia tsy misy amy de henaniky zao rahay zao atoy zao abenetry atoy gn'anakay vonovono e nefa miaro ny tanànay rahay eo mahatseriky anay zao henaniky zao la vono e fa raha eo na tiangozy na tsy tiangozy raha eo le hambazy reo ambaliky ny raha eo ao satria reo arovandrozy fa misy dala ka forony amizay raha eto fa hoe nangalaky ankerin' le longolozy reo raha hay tsy raha nangalaky an'le longolozy reo fa tongotongo endreo safara hay ka nahanao akory reo na hamono anay na hibaibay eto raha hay morofoko zahay tsy hanenky any raha eo io tsy hame anay io sandarelo zay raiky zay faharoa mahagaga anay avao fa hitanareo ny 80 sa ny 90 sandato ny vahoaky ny toliara ato mijanga ny radionareo FM kolo io mitianay io gnanay io satria miaro anay fa ny raha mahatseriky anay zany tamy herignandro taro igny ny tokambaro sy ny bazy ny publicité ny bazy io mangoraka ao amin'ny kolo FM toliara ao fomba nanao koa fahavalonao mamono gn'anakao ampidirinao antranonao ao koa la publicité lampoapoaky zao raha manao kory mahagaganay aminareo amin'ny kolo ao nanazava le zay fa misy vola raiky fa hoe
raha toy misy zone misy ligny tekniky ro miazavagny iny teo tsy hainay zao fa ny fahavalomay tsy tokony ho raitsinareo ao koa nareo leo ampiasana ingainay nareo koa mampiantrano an'lereo vasa nareo ambadika avao mampamono anay io zay lay ny raha baka aminay atoy ka atorakinay aminareo agny raha zay mbo mitsankotsanko anareo soa aola mankasitraka anao avy any Toliary amin'izay lafinjavatry zay a ny zavatra misy a de mahatosika miditra ao anatin'ny raha sika aloha ny antso de mitondra fanazavana rehefa aoriny zay mahakasika zany fan ien tompoko efa tafiditra anao miaraba tompoko ien tompoko any africaine makasika amin'ny hoe démocratie moa zany araky ny falazainy transparency internationale de tena efa tsy misy tsony démocratie eto amitsika ary tsy azo lazaina hoe sarisariny akory fa tena tsy misy tena hoe teniteny de efa rahona gadraina ary hitatsika moa tam'ireny fotsy reny sy mitohitohy mandritra mondanty fitondrany ka ny amony nahita le zavatra misy tany Nepal reny de mieritreritra hoe tsy maniry misy ireny eto Madagasikara mihitsy ary rehefa fahoriana malagasy sy ny fahasahiranana koa tsy manana hery anaovana zany koa zany anaovana zavatra ohatr'izany ary conséquence an'izany eto amin'ny firenena koa moa tsy ho zaka fa ny tsara de tena ho fahaizina any fifidianana manaraka mihitsy zao fitondran zao tena fahaizina tena hoe amin'ny tsy mahazo pourcentage apahana merenam-bola akory ary zany zao ny tena mety mba tena ahitana tsara hoe zany démocratie zany eto Madagasikara zany mahakasika amin'le resaka fitsabatsaban'ny filoham-pirenena manokana mihitsy amin'le raha zavatra fa tsy tokony hidirana za mba gaga mihitsy nahita amin'le resaka baolina kitra reo mitsabatsabany ka raha mba misy tokony andraikitra maheny any afaka manolotra anazy de milasa tokoa aza hitsabatsabana tokoa ny resaka baolina kitra fa sady ianao zany sady entraîneur ianao ny spécialiste amin'iny ianao spécialiste amin'ny urbanisation ianao sady spécialiste amin'iny le filoham-pirenena zavatra rehetra mihitsy sabatsabany daholo mihitsy zavatra rehetra hoe aza mihena karaha ny $6 tena gagana eny tena miteniteny foana ianao nga hoe foana sady ny any ambafy ary ve satria ohatra hoe manana masoana de hitsabaka aza lefa ary mba fe ohatra fa hoe zatsika zavatra tokony hitsabany filoham-pirenena misy zany fa ny essentiel zao ny ampandrosoana an'ity fireneny ity ny ampandrosoana an'le firenena ka tena tsy fantatra mihitsy inona zany mbola eritreretan'le mpitondra antsika atao eto amin'le firenena mahakasika an'le vahaolana omena amin'ny délestage de mbola olana miteraka olana ndray zany le izy mbola hoe tetezana fa zany hoe tena tianao mihitsy ngamba zareo tsy misy volonté anao mihitsy ohatrany hoe tsy firenena zany le mihitsy ohatrany hoe mitondra commune zany fieritreretany zareo fitondrana an'ity firenena Madagasikara ohatrany solution peta tokony omena solution mbola ohatrany hoe mitady solution ndray sotra betsaka toky makasitraka anao avy any lasora nazava ny faneho-kevitra ary lavalava ihany koa faneho-kevitra misy teboka maromaro voaresaka tao anatin'ilay izy a zay ary ny rehetrarehetra moa de miara mahita hoe ny mitondra firenena tsy ny eto Antananarivo irery ihany tsy ny vahoaka Antananarivo no Madagasikara raha tsika ny antso manaraka miaraba tompoko ao salam avate Toliara ien tompoko efa tafiditra anao marina aloha fa tsy misy ny démocratie fa tsy tokony hamoaka vaovao diso isika vahoaka mahakasika vaovao tany Benezy zao vao marina fa Jolay no voatifitra tany fa tsy hoe le olo afaka betsaka makasitraka anao amin'ny fanampim-baovao fanampina fanazavana moa hitatsika fa miovaova ny zavatra misy ary miazakazaka ihany koa ny fotoana fa ny ao anatiny zany rehetrarehetra zany ny takina sy ny zavatra ilaina raha miresaka sika ny ty ataotsika hoe 15 septembre de ny andro maneran-tany andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia rehefa voaja sy milamina izany demokrasia izany satria i Madagasikara de ny safidy hiainany zany ataotsika hoe rafitra demokratika izany zay maha hoe république démocratique ny Madagasikara miala tsiny fa tsy mandray numéro inconnu aloha sika satria de misy miantso numéro inconnu eo
ny safidy iainan'izany misy antso manaraka raisika miaraba tompoko efa tafiditra anao eny tompoko de ahoana fandehany efa tafiditra mikasiky resaky raha lahy teo igny eny tompoko mikasiky resany manao hoe jiolahy agny zany le tsy masikoro igny tsy masikoro volany masikoro igny mihay ny fotony io ary naharary azy laha iny foko masikoro naharary azy de tsy masikoro le ny volany hany tonga razany hafa fa laha ny masikoro ny hainy hoe tsy jiolahy io fa olo miala amy tany iny io ao ndao misaotra makasitraka amin'izay fanampanazavana izay avy any Toliary ary ny famafao be ihany famafao be ihany ny resaka mahakasika an'izy io satria de miazakazaka ny toetra raha ihany koa raha misy ny fampitam-baovao azonareo ampitaina mahakasika an'izay izay tsara ho fantatra ihany koa de afaka miditra mivantana isika ao anatin'ilay antsotarby fa ny resahako teo ia de ny safidy an'izany ataontsika hoe rafitra demokratika izany ny firenena malagasy ary zany no mampisy filaminana mampisy ny ataontsika hoe fampivoarana sy ny fampandrosoana ary tsy misy maharatsy an'izany demokrasia izany rehefa tena ampiarina sy iainana araka ny tokony ho izy anisan'ny ataontsika hoe fototra ao anatin'izany demokrasia izany raisitsika aloha ny antro efa mainsista be le olona miaraba tompoko ny tompoko efa tafiditra anao de ahoana fandehany amin'ny kolofem vazaho izy indrindra laha mikasiky raha Bastoliara io le maty ireo hainao zany problème ndrozy contre reto ake misy fotoa reo mamoro vaovao tsy marina tia ty reny halaza moa zany amy tanàna ito ireo ny kidnappe olo de bako amizay ka tsy maintsy avy moa mpitandro filaminana rey lafa rozika mikorotaky de nefa amizay reo tsisy idirany Bastoliara amizay ka ro azondraha or reo an-tanàny ro mikorotaky zay le resako etoa io makasitraka anao am'izany fanampanazavana izany zay le tenenitsika teo hoe mifamafao be ihany ny resaka mahakasika an'izy io am'izao fotoana izao indrindraindrindra taoriny lay zavatra nisy ny farany herinandro teo tany Benetsy ny atahorana ao anatin'ny ty tranga ity ary mila fahamailona sy fahaizana mijery ihany koa de isika samy piraitanindrazana isika samy malagasy no hosanatry tafiditra ao anatin'izany ataontsika hoe fifanjevona sy fifambonona izany raisitsika ny antso manaraka lasa indray izy teo misy antso tafiditra mahakasika ny Toliary moa no resahan'ny namatsika farany teo resaka ihany koa isika ny loha hevitra atsika amin'ity androany ity ny fomba fijery sy ny fahitana n'izany demokrasia izany eto Madagasikara misy ve iainana ve sintsisa miaraba tompoko lasa indray izy teo lasa mifaniditsindry ilay antso azadiny miteny ny anarana sy ny toerana misy miaraba tompoko lasa foana ilay antso de ny mamono ny findaitsika ihany koa mba tsy hanenineny be efa tafiditra anao eny tompoko resi savao ndraiky toy baka Toliara toy eny tompoko manahaka ny raha be ny vola teo fa hoe jolahy ny voatifotrio iva sarona agnirako jolahy tamilay atoy regny le tankorota regny le tsy masikoro regny mikasika amlianaka ampela mbotsabo volagny mivolambola fahatany fa tsy aia koa olo ka isy rando koa mikorota raha aty raha aty avao ro ikorota tatoy nahitandraha zao tamilay tatoy ao Toliara avao reo marerehakin'olo ao iro mivola hoe ao rozy mikorota rozy ao ka anonareo azy na miroko toy ampikaionareo ahy soa raha iresaky soa ifanazava zay ahitana hoe raha mikorota fa jolahy ro voatifotio zay la makasitraka am'izay fanampanazavana zay zay no efa natsidiko teny am-piandohana
ny hevitra no miady a fa tsy sanatria ny olona ny hevitra no miady ary izay no ilana n'lay fisiny ireny fanadihadiana ifotony ireny a hafantarana hoe inona ny tena zavatra misy marina, inona ny tena ao ambadika sy ny sisa ary ny tena tanjona de ny isiny filaminana, ny isiny ataontsika hoe fiarovana satria de zany no antony ijoroantsika ihany koa. Raha isika ny antso manaraka miaraba tompoko efa tafiditranao eny tompoko vety Analalava. Analalava eny tompoko de ahoana fandehana? Ahoana ny fandeha tena renesana vaovao maro be ianareo amin'ny Koule FM ao tena mahatsaratsara aloha agnisan'ny PLG mihitsy Analalava. Aloha raha tsapanay matanjaka aloha le fitondrana satria voateny daholo zava-dehiry miara-any ny syndicat za aloha miaiky satria zay efa velona ihany zay efa bebe zay tamin'ny fitondranan'ny Ratsiraka iza Felbert tsisy mahafehy fitondrana karaha Andravely aloha za aloha miaiky izy tena voafeny satria le olona ikorota voasakana asa fanjakany le vola mihitsy manjaka tsy ay za aloha miaiky izy ary le démocratie am'izany moa fa tsisy tsy misy zay aloha raha tsapanay aty satria raha ohatra zany volovolo olo tonga de fa tonga eo le mpitandro filaminana mandrava ary le mpitandro filaminana koa le tsy mahavavy am'izany na ino tsy mahavavy be mihitsy zay misaotra anareo indrindra ainga anie mba voatanteraka ihany fikasany vahoaka amin'ny fahoriana sy ny fijaliana mahazo vahoaka azy eo zay misaotra tompoko. Makasitraka anao indrindra ary izay moa no iraritsika ny siny zany filaminana sy ny fampandrosoana izany ny tena marina satria de raha ny hita amin'izao fotoana izao a de mandry tsy lavoloa ny firenena sy ny vahoaka malagasy iray manontolo ao anatiny, mandry tsy lavoloa noho ny tsy fisin'ny asa, tsy fisin'ny haniko hohanina noho ny halafosan'ny vidim-piainana. Miazakazaka de miazakazaka ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao a, miazakazaka ohatran'ny fotoana ihany koa satria de efa 15 septambra sahady isika amin'izao fotoana. Zany rehetrarehetra zany no iresahana hoe inona no vaolana ho raisina satria de raha izao no mitoy de ifampihinana velona eto ny samy malagasy, hanjaka ny ataontsika hoe fanjakany baroa ka izay matanjaka sy manamanana ny ahafahany miaro ny tenany a no mandidy sy manapaka ary manjaka amin'izany ataontsika hoe fiarahamonina izany. Isika nefa ny safidy an'ny hoe